Firaisan-kina hanao ady sisika azahoana ny dem-panina. Fahapoteha ny lalam-pirenena hampiakatra saran-dalana ny zotra nasionaly. Osika nandritra ny fanadinana BEPC, mpampianatra iray no samborina, mpianatra 12 nahata. Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra MBS, manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-bavao. 12 taona katroka androany ny foronan'ny antoko tiako Madagasikara na ny antoko TIM. Efa nitondra ny Repoblika ny Madagasikara ny TIM tamin'ny alalan'ny filompanorina ny filoha Marc Ravalomanana. Nitondra fampandrosoana azo ampahan-tanana teto Madagasikara ny TIM rehefa avy nitondra fivoarana teto Antananarivo renivohitra tamina ben'ny tanàna azy. Maro ny zavatra nosedran'ny antoko sy ny filompanorina ary ireo mpikambana ny antoko kanefa mbola mijoro mandraka androany ny tiako Madagasikara hoy ireo vavolombelon'ny tantara. Yasin'Andriamanala sy manofo Randriamanala. Ny 3 Jolay 2024 no nivoaka tao amin'ny ministera ny adi-tany ny taratasy manamarina ny fijoroan'ny antoko tiako Madagasikara atao anatin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Fikambanana tsotra ny ainga tamin'ny tiako arivo tamin'ny taona 1979 ny antoko TIM. Efa tamin'izany fotoana izany no hita sy tsapan'ireo mpikambana ny fahaizana aitarika nanana ny filoha Marc Ravalomanana nitondrana ireo mpikambana nandrafitra ny antoko tiako Madagasikara. Dia netiny elanteny moa zany dia tapa-kevitra ny rotsaka président Ravalomanana ho filohan'ny Repoblika tamin'ny 2024 no nitapahany zany fanapahan-kevitra any ary tamin'izay no nananganana n'ilay hoe tiako Madagasikara. Raha fahatsiarovako dia tiako Madagasikara mbola fikambanana politika tamin'izay fa tsy atoko politika. Tamin'izany ny tena no efa tao anatin'izany satria nisy an'ireo namana izay nitovy fomba fijery ny amin'ny faharesendahatra tamin'ny président Ravalomanana ny hoe datsika hiaraka ato datsika hiara-nangana n'izany tiako Madagasikara zany na mbola fikambanana politika ary fa tsy mbola atoko iaho teo. Dia teo zany nanomboka ny nandray andraikitra raha nitsangana zany fikambanana politika zany fa voafidy anisany mpiara mitantana ny tena tamin'izany mbola olona telo menadaza ny tantana teny amin'ny boriboritany fahadimy teny. Maro ny lalana ny diavina nandritra izay 13 taona izay satria 13 taona zany fa tsy 12 taona akory natoko TIM raha ny fahalalako azy amin'ny mahatoko politika azy ny 12 taona fa raha ny nitsanganany amina fikambanana politika azy dia efa 13 taona zany ankehitriny. 7 taona teo amin'ny fitondrana ny antoko TIM. 7 taona nitondrana fandrosoana isam-baravarana satria efa tafiakatra hatrany amin'ny 120 isanjato ny tany fiarikarena ho antsika teto Madagasikara. Tsy naikeny ireo mpanonga-panjakana nefa io fandrosoana tena izy io ka voatery niala tamin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2024. Nijoro hatrany nefa ny antoko TIM na dia tsy teto tanindrazana antonany maro aza ny filompanorina sy ny ankohonany. Nisy fotoana nefa izay tena mafy dia mafy nandalovana zany antoko tiako Madagasikara zany dia ny tamin'ny nanomboka tamin'ny 2024 kanefa no ny fisian'ny olona ny joro ho an'ny antoko ny ady ho an'ny antoko ny ady ho an'ny firenena indrindrandrindra dia teo hatrany hatrany ny antoko tsy ravan'ny taona tsy ravan'ny izay nanana sain-dratsy tao anatin'izay hoe anotika ny antoko. Ny zavatra hita tany aloha tany hoe ny antoko rehefa tsy teo amin'ny fitondrana intsony ny mpitantana na ny mpitarika ireny antoko ireny dia nitsipozipozy na maty mihitsiny fa ny antoko TIM na teo ara ny zavatra niatra tamin'ny président Ravalomanana mianakavy na tsy teto tanindrazana ary izy dia nisy namelo maso foana io antoko tiako Madagasikara io. Nisy namelo maso foana io ary ny porofon'izany dia manana bazy mipetraka tsara any amin'ny hatrany farany hatrany fokotany rehetrarehetra any zany. Misy ny foko TIM, misy ny com TIM, misy ny dis TIM, misy ny reg TIM moa zany io no somary mbola misy flottement kely noho ny fisian'ny gouvernorat noho ny tsy fisian'ny rafitra teny hoe région tsy mipetraka araka ny tokony ho izy fa ny bureau politika kosa dia mbola mijoro ara-dalàna foana ary miporofony zany amin'ity tamin'ity taona ity dia ireo candidat natolotry ny antoko TIM dia betsaka no lany tamin'ny alalan'ny vondrona firaisan-kina. Zany dia manamarika fa
be deabe ny lalana nolalovana, misy ny tsara, misy ny ratsy, misy ihany koa misy fotoana mafana be ny fony tsirairay, misy fotoana somary mangatsiatsika, dia zany rehetrarehetra zany tsy nampiova akory ny fitiavana an'ilay antoko sy ny adidy izay atao. Kanefa anterikalao le izy zany misy ny zavatra natao ny antoko ho an'ny tsirairay, fa misy koa nataony tokony ataony tsirairay ho an'ny antoko zany mba avelona n'izany antoko zany na tsy raha ny olona efa mitarika fa be deabe ny tsetsotsony mahatsara an'ireny olona reny zahay hoe misy olona efa be deabe nefa maty misy olona be deabe ihany koa nefa tsy tia ao anatiny intsony fa be deabe miloatra an'izay kosa no manatevin-darana. 20 taona aty aoriana miverina amin'ny tanjan'ny antoko, porofon'izany ny fahazahoana sy lombavambahoaka maro lany tamin'ny anaran'ny antoko izay isany mandrafitra ny vovonana firaisankina. Maforona atrehan'ny fotony manana ny ratsamangaika ny isam-pokotany, commune, district ary ny faritra. Ny tombotsoam-bahoaka no mipaiko fa tsy ny herin'ny vola. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiverenana hitondrana amin'ny Madagasikara indray ny antoko tim amin'izao fotoana izao. Ao anivon'ny fokotany dia misy membre be deabe koa ao anatin'ny fokotany, ary ireo rehetrarehetra eo ny atao anatin'ny antoko tiky Madagasikara tsy fijerena tombotsoan'ny tena manokana. Izay ny anisan'ny mampiavaka azy, satria raha tombotsoan'ny tena manokana ny jerena be deabe ireo mpikamban'ireo nefa lasa nandeha tany amin'izay tiana lehantany, satria hitantsika ange zao na eny amin'ny fokotany ary hoe raha vao tsy mpikambanao amin'ny antoko izao ianao tsy voazo listany ianao dia tsy misitraka izay fanampiana vatsivatsy isan-karazany ireny. Fa ny antoko tiky Madagasikara tena mijoro amin'ny foto-kevitra, ary ireo mpikambana rehetrarehetra eo tena mijoro amin'ny foto-kevitra, fitiavana ny tanindrazana, fitiavana ny firenena, mahatonga an'ireo miray sy ny mivondrona mba ahafahana manampy ny vahoaka malagasy. Ary izay no mampiavaka azy hoe tsy ho voavidinao vola mihitsy ny mpikambanao anatin'ny antoko tim ka hoe andeha hanao zavatra hafa rehefa avy eo. Izay zany ny ray aloha voalohany ny mampiavaka azy. Ny faharoa ihany koa dia tsapan'ny olona ny tena zavatra vitan'izany antoko tiky Madagasikara zany teto amin'ny firenena, ary tsy adin'ny olona zany. Ary porofo raha ny fifidianana fotsiny tsy teny fa tsy ny fifidianana solombavam-bahoaka teto Antananarivo renivohitra, tsara lavitra noho ny vokatra tamin'ny 2024 ny vokatra teto Antananarivo renivohitra, satria inona ny antony? Mahatsiaro ny olona hoe ny tim ihany no vahaolana eto amin'ity firenena ity, mahatsiaro ny olona tamin'ny fotoana nitondran'ny tim ny firenena hoe taiza ho aiza ny toerana nisy ny vahoaka malagasy, ny asiny maha olona, ny fiainan'ny isa-tokantrano tamin'izany, ary mbola mangetaeta an'izany ny olona zao no mahatonga an'izay vokatra tsara izay. Ka anisan'ny mampiavaka ny antoko tiky Madagasikara na manontany ianao dia izay ny fisiana rafitra aloha, ary ny fisiana izay viana sy foto-kevitra hijoroana izay tena hoe anasoan'ny vahoaka malagasy, ary tsy adin'ny olona zany, satria izany tsy hoe viana na natao fampanantenana pokaty fotsiny fa niainan'ny vahoaka malagasy isa-tokantrano zany tamin'ny fotoanandro talohan'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ireny. Miavaka amin'ireo antoko politika anjatony misy eto amin'ny firenena ny antoko tim, antoko izay tsy mibanjina afa-tsy ny tombotsoam-bahoaka. Izay nisy ny fotoana teo amin'ny fitondrana ny antoko tiky Madagasikara, ary natanjaka ny antoko, natanjaka nanaraka an'izany ny firenena. Efa 14 taona zay ny antoko, tsy teo amin'ny fitondrana fa mbola nijoro foana ny antoko teo anilan'ny vahoaka malagasy, ary mikaroka izay asosia tsara ny vahoaka malagasy, ary mbola ao anatin'ny fiomanana ny antoko ankehitriny mba ahafahana miverina ny fitondrana, mba ahafahana mitondra indray izay fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy zay. Na dia tsy teo amin'ny fitondrana ary nandritran'izay 14 taona izay dia hitantsika fa mbola nanana olom-boafidy foana ny antoko, mbola afaka niasa teny anivon'ny district, afaka niasa teny anivon'ny commune, ary mbola eto dia mbola mivonona foana ny antoko mba ahafahana mahazo an'izay fitondrana feno izay mba tena hisian'ny fampandrosoana eto amin'ny Madagasikara, satria hita taratra tamin'izany fotoana izany hoe rehefa ny antoko moa ny tantanan'ny firenena taiza ny tanjaka ity firenentsika ity tamin'izany fotoana izany, mampalahelo ny zavatra misy ankehitriny, ary izay no mahatonga anay manentana na mpikambana rehetrarehetra atao anatin'ny tim mbola hijoro hatrany ho an'ny firenentsika. Matoa mbola mijoro ny antoko 20 taona mahery aty aoriana dia misy vahoaka ao an-damosiny, fa resendahatra tsy nitambazana vola ireo mpiaradia amin'ny antoko tim ireo hoy Fetra Ramzafimilonina izay anisan'ny taizany antoko hatry ny ela. Dia matoa mbola mijoro maharesy lahatra n'ilay vahoaka zany ny atao hoe ny atoko amin'ny akapobeny, na ny vinam-piarahamonina io, na ny toetoetra io, na ny fomba fanao io, maharesy lahatra n'ilay vahoaka. Na ataoko hoe atoko tsy mba mamividy vola olona, zany isa samihafa azy fa tena amin'ny fomba dio, ary ny ekeny miaika an'izany ireo
mpanao politika sy mpisehatra politika zay nyfaniresaka taminay ny amin'ny hoe miaika anareo izay satria ny anareo ny olona de faharesendahatra no atongavany fa tsy mba nisy ny vidina vola zany nitoizana moa zany tamin'ireny etsika fotsy reny tsy voavidy vola satria araky ny tegna zay fijerena ny taranaka fijerena n'ilay firenena no antony mbola nampijoro ny rehetra indrindra taria amin'ny président Ravalomanana mety misy ny lesoka tsisy tonga lafatra eto de araky ny tegna zay mahatombo mbola mijoro amafisiko zay ny atokotika Madagasikara de maresy lahatra vahoaka maro anisa ninona lazain'ny mpanao politika hafa mpanenjika fa mahatombo mbola mijoro ary mahatombo mbola voalohany eto atoko eto mifaritany na ny faritra Analamanga reo olom-boafidy nitarika avokoa dia maro satria eto ny renivohitra eto ny mahalala vaovao kokoa ny olona eto ny olona atao hoe tsy de tena mora fitahana loatra tsy de mora hampandrina adrisa. Ny sabotsy ho avy zao moa ho adisy ny etsika goavana karakaray ny Antokotima etsy amin'ny Makorotanjombato tsy hanavana na iza na iza entina anamariana ny 20 taona ny Antokotima. Araka izany dia isy ny fihaonam-be anamariana ny 20 taona nijeron'ny Antokotika Madagasikara ny sabotsy ho avy izao tsy hanavana na iza etsika ka iantsona ireo mpikambana timme rehetra ka hatramin'izao ireo olom-pirenena afana mitovy fomba fijerina tsy amin'ny Antoko ho tonga etsy amin'ny Magorotanjombato ho amin'ny sabotsy ho avy izao. Yasinandria Malala sy Andry Rakoto Malalatra. Etsy amin'ny Magorotanjombato ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao anamariana ny fahatratrarany Antokotika Madagasikara ny 20 taona nijoroany. Ao anatin'ny fantsorana sy famendrehana no entina anamariana io andro lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao io. Marina ao anatin'ny famendrehana sy fatsorana zany famendrehana sy fatsorana zany dia anasanantsika rehetra ho tonga eny Magorotanjombato raha amin'ny sabotsy zao ho tenenina daholo ny fotoana ny atsipireny moa zany fa amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora eo zany fa isika fahazarana ny fahatongavantsika aloha mba ahafahantsika mifampiresaka mifampitafa ary manao fety mialohan'ny fotoana ihany koa alohan'ny fotoana izay fanomezana fa indrindra fanamafisan'orina ny mampikambana ao anatin'ny Antokotima sy fanamafisan'orina ny fisitsika zay nandritra zay fotoana maro zay nanomboka tany 2024 nandia lalatsarotra nefa nijoro hatrany hatrany teo foana ny rehetra ny fanohana ary ny tazona an'izay mampikambana an'izany Antokotima zany les sentiments d'appartenance ilay éthique politique ny anarana sy nampianarina tao anatin'izany Antoko zany no mbola mampijoro ny Antoko hatramintsika miteny zao ka entanina daholo zany tsika rehetra amin'izao fotoana zao zay maheno an'izao firesahana aminareo zao io manasahady sy hanokana amin'ny fotoana raha misabotsy mba ho tonga ifanotrina ifanometanana fa indrindra hiaran-kalaza zany 20 taona ny Antokotima zany. Amin'ny fotoana io ihany koa no andraisana ny toromarika mahalona ny rahapirenena ankehitriny sy ny fandraisana ireo sy ny mafambahoaka lany tamin'ny fifidianana farany teo iny. Fotoana ihany koa ifampiarabantsika ihany koa anatin'izay ny fiarabana ireo solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny alalan'ny vondrona firaisan-kina fifampiarabana amin'ny natafitasoa ihany koa ny fafitana ny fifidianana nateo raha ireo resy fa navita soa ny fifidianantsika nateo ara ny tsy fahafapo nateo ara ny zavatra maro samihafa zay manahirana antsika dia anasanantsika rehetra tsy akanavaka zany io zany dia tsy hoe Antoko membre ny Antokotima fotsiny fa isika rehetra ifanometanana na tsy ao anatin'ny Antoko ary ianao fa miaraka ary mankatoa ny foto-kevitry ny Antoko dia fotoana ifanotronana sy ifankahitana ihany koa fa izahay dia andresy lahatra moa zany anareo izay mbola tsy any anaty Antoko dia hiditra ao anatin'ny Antoko hafa ihany zany eo ao anatin'ny Antoko zany dia ny rehetra ihany koa izay niaraka niara-dia rehetra tao anatin'ny firaisan-kina iny ihany koa dia ho asaina daholo isika rehetra tsy akanavaka. Tsy hanavana na iza na iza moa ity fankalazana ny 20 taona ny Antokotima ity isokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady ho amin'izany. Pejany rahapirenena kosa indray akatoko ny fametrapelan'ny gouvernemanta tsy kristain isika amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany izay ho premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta vaovao fa tsy ampiovana inona na inona izany hoe Rivo Rakotovao satria ny fomba fitondrana ny fitantanana ny Madagasikara mihitsy no olana hatramin'izay. Anao adisisika aka ny toeran'ny mpanohitra amin'ny antenimieram-pirenena ny firaisan-kina
mba hisin'ny fifandanjahan-kery sy asio fanajana ny lalàna misy raha ny nambarany asina andria malala sy Andry Rakoto Malandrany. Omenatra amin'ny fiarahamonina izay mpitantana ambony ao anatin'ny fanjakana Ratsoelina ka tsy tafaverina eo amin'ny toerana intsony aorian'ny fanovanan'ny mpikambana anatin'ny governemanta vaovao eo noho ny filazan'izy ireo fa mandroso i Madagasikara hoy Rivo Rakotovao. Raha dinihana tokoa mantsy dia tontolo roa samihafa no misy ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny vahoaka miaina tsy fandriampahalemana, miaina fatapahan-jiro sy rano lava, miaina anaty loto, miaina amin'ny fahasimbandalana ary miaina amin'ny fitangany vidim-piainana, tsy zaka ny fahefa-mividiny tsirairay intsony. Eo anatrehan'izany anefa mahasamilaza ny mpitondra fa efa mandroso i Madagasikara. Efa milaza foana moa izy fa ekipa mpandresy mety zao fomba fitantanana zao. Za zany raha mijery an'ilay izy dia tsy dia ho gaga loatra. Za tsy miteny momba an'ilay izy fa tsy dia ho gaga loatra raha tsy dia misy fiovana firy ireo. Satria izy mametraka tsara zany izy mametraka hoe tsy tena mety mihitsy aminy zao fomba fitondrana zao. Tena zany daholo na député na ministre vitsivitsy fa tsy ministre betsaka ny lehibe amin'ny gouvernement rehefa manam-potoana ilazana an'izany rehefa manao tatitra koa fa tsy dia manao tatitra loatra moa izy tato ato dia milaza fa any amin'ny fahombiazana tsika zao. Koa moa ny hanovana an'ilay fahombiazana indrindra rehefa misy fiarahana ao amin'ilay ekipa izay atao ary manahirana satria raha izay mivoaka avao dia ho anontanian'ny olona amin'izay rehefa nivelany hoe zao zany mivokatry ny politika ataonareo dia ho sahirana izay mivoaka avao anatin'ny fitondrana io. Ho sahirana mihitsy izy eny amin'ny fiarahamonina satria io hitantsika raha malala io ny fampitehan'ny firenentsika. Ka za mamera indray mandeha tsy dia raha aty aminay SVM na ny firaisan-kina tsy dia ataonay ady hevitra be ny hoe maka izy ovana amin'ny premier ministre na tsy ovana na ny gouvernement le politika apetraky ny fanjakana amin'ny fifandraisan'ireo sy mibaiko midina ny tsy hanovany ininona satria fomba fitantanana mihitsy no eritretina fa tsy mahomby. Vonina ny aka ny toeran'ny filoha-lefitra fahafito ao amin'ny antenimera-pirenena ny firaisan-kina na dia ho betsaka aza ireo sakana atao tsy hanomezana sehatra ny mpanohitra eny amin'ny lapan'ny demokrasia hoy ihany ny mpitondra teny ny firaisan-kina Rivo Rakotovao. Izany dia fampiarana sy fanajana ny lalàna ary efa eo am-pandinihana izay apetraka amin'izay toerana izay ny vovonana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany. Adihevitra zany adihevitra zany satria ny toko maromaro no miaraka anatin'ny firaisan-kina dia tsy maintsy jerijerevana zany ny fandanjalanjana zany satria misy ny efa misy mamaly moa fitondram-panjakana hoe tsy mesy tsy mampiditra an'ireo tsony anatin'ny bureau permanent tsika dia hitantsika eo misy ny président na groupe parlementaire mety misy ny vice président dia mbola hiady sisika ihany aloha satria ady politika io no atafiditra anatin'izany bureau permanent zany tsy milaza hoe ho lasa ao na tsy ho lasa ao fa tsy maintsy mba miady aloha nle atoko hoe le groupe parlementaire atsangana zany mba ho anisan'ny mpitantana anatin'izay zany tsy milaza hoe andohalika eto amin'ny lohan'ny fitondrana akory amin'izao zavatra tsy mety zao tsy zay akory ilay izy na hoe fitadiavan-tseza tsy zay akory ilay izy fa lalàna no mametraka an'izay dia ataoko hoe adalan'ny mpanohatra raha ohatra tsy handray an'izay izy mba ahafahana fandresin-dahatra sy maneho ny hevitra ao anatin'io assemblée nationale. Raha ny vavao mandeha mafy ny fanambatambazana ireo sy ny mafambahhoaka lanta amin'ny anarany tsy miankina mba anaradiny antoko ny fitondrana. Fiatsika izay tokony anovana lalana manokana mandrara ny firotsako fidininy ireo tsy miankina amin'ny fifidianana manaraka hoy Rivo Rakotovao satria dia fampitahambahoaka izany. Hoe ahoana ny fomba lalàna amerana ny filatsahan reto laza azy fa tsy miangana reto tsy maina akory ny ravina ny nanana avoakany olona ny teny zay natao teny akanja tamin'ny fotoanandro isan-dahatra ny olona dia efa lasa ianao nareo mpanao gazety mamoaka an'izany eo manao sonia tsy maina akory ny ravina ny nanana ka zany amiko le anisan'ny tena mavery asina mihitsy an'ilay androm-panjakana satria dia tazan'le olona ao zany le olona dia mifamadibadika fotsiny ao dia miresabola ao dia za tsy miteny ny rehetrarehetra fa ireo zany le géométrie variable hoe makaiza indray ary isika malagasy moa dia manana an'izay fomba ratsy zay rehefa manao politika hoe tsy mba miady amin'ny mpitondro zany very ianao raha vao miady amin'ny mpitondro zany vao mbola tsy mivoaka akory ny teny amin'ny HCC dia efa fantatra fa ny député teo aloha ny taritarika an'ireo olon'ireo andao aty fa aty ny lalantsika any ny tombontsoan'ny député
fa tsy nitombotsoa ny vahoaka ny fidy azy ka dia manahirana moa zany fa manana ny heviny izy manana ny antony izy a fa maina raha trany voalohany ianao a no nilaza fa raha ny teny ay ianao hoe raha falany ao a dia za tonga dia hiaraka amin'ny fanjakana za tsy mino hoe nanao an'izany reo misy maromaro izy fantatro niditra atin'izany resaka zany zay mavoan'le izy a dia rehefa avy eo izy a tsy manao tatitra akory izy ary amin'ny misy azy any satria matahotra izy satria tsy zay ny hevitra fototra noentin'ny tany. Any Toamasina ny kosa indray tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny tantarany Madagasikara fa indrindra ny tantarany Toamasina hoy ny solombam-bahoaka voafidy tany an-toerana Roland Ratsiraka androany manoloana ny fikasana anovana ny anaran'ny boulevard Ratsimilao ho lasa boulevard Andrajoelina mila miverina amin'ny fanapahan-keviny ireo rehetra ny manam-pikasana anao izany hoy ny fanambarany androany. Fanapahan-kevitra tsy azo ekena ary lavoko maron-drano ny solombam-bahoaka ny Toamasina voalohany Roland Ratsiraka ny fikasana anova ny anaran'ny boulevard Ratsimilao ho lasa boulevard Andrajoelina. Fanitsakitsahana tanteraka ny soatoavina sy ny lova ara-koltoraly ny zava-misy hoy nambarany. Misy zareo le miaraka amin'ny fitondrana ny olom-boafidy rehetra fahinoko azy miaraka amin'ny tompona andraikitra an-tanànan'ny Toamasina dia nandefa taratasy tamin'ny 12 Jona fangatana ny anovana ny agnarany boulevard Ratsimilao atao boulevard Rajoelina. Tena toeriko tanteraka izay zavatra zay ary tsy maintsy toeriko hatramin'ny farany satria tsy azo ekena hoe mpanjaka ohatrany Ratsimilao zay namorona ny foko be tsy misaraka ary zay nandamindra tamin'ny manomboka aty Sambava ka hatratia Mananjary nampiavana ny olo jiaby ary indrindra niady tamin'ny resaka esclavage sy ny sisa dia atao tsinontsinona ohatran'izany. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahany tantarany Madagasikara indrindra tantarany Toamasina ka mangavan'zareo zany verin-dalana amin'izay ary anao fanambarana faran'izay malaky hoe miala tsiny fa tsy hagnano an'izany zay fa toeriko tanteraka hatramin'ny farany zay satria manitsakitsaka ny tantarantsika. Ratsaivina ny 12 Jona lasa teo no nandefa ity taratasy fangatahana ity tany amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Taratasy izay mangataka ny anovana ny anarana ny lalana Ratsimilao ho lasa lalana Andrajoelina. Vavaon'ny fitaterana kosa indray tsy azo idivirana ny fampiakarana ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly hoy ireo mpisehatra amin'ny fitaterana manoloana ny fampitehany lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara. 5,000 ariary ny fiakarana ho an'ny zotra-pitaterana Soa Trans Plus izay hiatra manomboka ny volana Aogositra ho avy izao. Tafiakatra avy-roeny ny fandaniana amin'ny fanamboarana fiara manampitrotraka izany ny ora lany eny an-dalana miampy ny mety ho fiakarana viditsolika ka tsy maintsy nandraisana io fepetra io. Ampy fahasaranana andavanandro indray ny fiakaran'ny sarandalana ho kosa ny olom-pirenena ka tomponantoka amin'izany ny fitonam-panjakana hoy ny fanehoan-kevitra faramparazavana. Raha mbola 5,4 alina ariary ny sarandalana mampitohy any Antananarivo sy Fianarantsoa hiakatra 10 alina ariary, 7 alina ariary Tanamajanga raha 5,9 alina ariary, Tanamanakara 9 alina ariary raha 5,9 alina ariary ary 4 alina ariary tana farafangana raha 5,7 alina ariary zany manomboka ny volana Aogositra ho avy izao any zotra-pitaterana Soa Trans Plus. Tsy maintsy nahitsy ny sarandalana ifanaraka amin'ny fandaniana amin'ny fanamboarana fiara izay efa tafakatra avy-roeny vokatry ny faratsin-dalana eny amin'ny lalam-pirenena. Tsy maintsy mampitombo piasa ihany koa ireo mpisehatra noho ny faharetany dia mbola vokatry ny faratsin-dalana ihany. Tsy azo idivirana araka izany ny fampiakarana isoroana ny fatiantoka be ho an'ny mpisehatra. Ary izay no antony voalohany nandraisana fepetra amin'ny fampiakarana sarandalana raha ho an'ny Soa Trans manokana satria voalohany indrindra aloha mitombo ny ora izay andehanan'ny fiara dikan'izay miakatra ny consommation ny carburant ary tsy maintsy ihany koa izahay mampiasa mpamily roa isaky ny fiara mba ho fisorohana ny accident mety hoe fareran'ny mpamily eny an-dalana eny. Miakatra ihany koa ny coût d'entretien noho le faratsy ny lalana daholo zany izany zavatra zany dia izay no antony nandraisanay fepetra hoe ampiakatra sarandalana ho an'ny volana Aogositra ho avy izao. Lalandra mampiodana teo karem-pirenena ny lalana atao atsirambina ary tsy laram-pamiana ho an'ny mpitondra fanjakana ny fanamboaran-jany ho ny mpitatitra. Efa tsy vitan'ny fikojakojana intsony ny lalam-pirenena fa fanamboarana goavana ny mila atao. Zona ny arrivianaiza lasa misy fahatarany
ny amin'ny resaka materiel lasa fatiatika ao antatitra le izy betsaka ny tapaka amin'le resort amin'le faratsian-dalana na ny vola mihitsy tsara n'izany lasa tena mihena be mihitsy ho anay mpitatitra mandeha amin'ny arainy 4 fotsiny izay aloha efa fanamboarana mihitsy ny tokony atao amin'ny lalana fa tsy entretien intsony satria tsy nanao an'izany entretien izany mihitsy ny atao hoe fitondram-panjakana aloha izany tao anatin'izay hoe amataonataonany maro izay mikasika ny lalana matoa izy simba tanteraka mihitsy amin'izao. Foto-drafitrasa tokony mahasoa ny fitondrana ny faramboaran-dalana raha mitsinjomarina ny vahoaka ary raha mikatsaka fampandrosoana amin'ny tsy laharam-pamiana foana ny azakazan'izy ireo raha ny zava-misy ho ny fanazavana. Tsy eny mila lampirenena ihany no misedra olana goavana amin'ny faratsin-dalana fa ny eto azy taraiky daholo hatramin'ny mpiasa ary mandeha miasa. Nampitrotraka ny vesatry ny vidim-piainana izay efa metraka isan-tokantrano indray ny fiakarany isaran-dalana ho ny olom-pirenena. Raha avy any ambanivohitra zay dia ohatrany hoe ny any indray no andrenivohitra fa makaty amin'ny 67 no ambanivohitra fa zao koa efa potika tanteraka le lalana. Any zany le mila jerevany fanjakana aingana fa tsy hoe ao iny dia avelo fotsiny fa misy fiatraikany amin'ny vidim-piainana hoe dia raha hoampin'ny frais miakatra zany zay dia vao maika ho loza ho an'ny tantsaha. Tazany potsiny aloha hatramin'izao ny fahasimban'ny lalana indrindra ny lalam-pirenena eto amintsika na dia efa maro azy ireo fiantraikany ratsy amin'ny fiainam-bahoaka indrindra ireo mpitatitra izay miaina ny vokatra izany raha tsy lasa fa tsy lozam-pifamoivoizana ny fahasimban'ny fiara sy ny fahasarotana amin'ny fitateran'ireo vokatra. Pejy ny fampianarana kosa indray mpampianatra iray no samborina hampanala fanadina mpanjakana BPC misy 90 voaterina ato tsy afaka nanohy ny fanadinana tany Port Berger. Anton'izany ny fahatrarana ity mpampianatra ity nizara valina laza adina matematika tamin'ireo mpiadina ireo. Tratra-mody omby tany an-tranon'izy ireo ary rehefa no amarinina dia tena ilay laza adina matematika saika atrehan'ny mpiadina mihitsy io navoaka n'ilay mpampianatra io raha ny vavao hatrany. Faraikitra indray ny fahatapahan-jiro sy ny delestazy saika manerana ny faritra rehetra eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha ny fampitambavao avy amin'ny jirama nanomboka omaly ary ny toy androany izany. Alaolana ny any jirama ho ny mpanjifa tsy misy vahaolana intsony ny jirama tsy nitondra fanovana amin'ny fisitrahany malagasy jiro sy rano ihany koa Anitale General vaovao fa mitoy hatrany ny fanapotehana ny fiarina sy ny fanakorontanana ny andavanandrom-piainany mponina. Vaomaly ny omaly nampilaza ny jirama fa tsy maintsy miditra amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ny jirama. Izany dia vokatry ny fahatarana famatsiana solika mavetratra ampiodinany ireo milina mpamokatra herinaratra saika manerana ny Madagasikara. Ary izany ihany koa no atao mba tsy hatongavana amin'ny fahatapahan-jiro faobe raha ny fanazavana mba ho fitsitsiana izay solika eo ampelantanana arak'izay azo atao. Nanomboka io maraina io indray nanao toy vakana ny fampilazana avy amin'ny jirama ihany amin'ny fisiana fahatapahana mandritra ny 20 hatramin'ny 30 minitra. Samy hafa ny antony amin'ireo toerana nisin'izany toy ny hoe fanamboarana vata mpanova herinaratra na transformateur sy ny olana ara-teknika amin'ny tambazotra mamatsy herinaratra. Alaolana ny betsaka hoy ny olom-pirenena tsy vao izao no niaritra fahatapahan-jiro ny tokantrano malagasy. Tsy lazana intsony fa tsy antoka ho an'ireo mivelona amin'ny asa miankina amin'ny herinaratra. Tsy nitondra fanovana amin'ny resaka angovy ihany koa ny Anitale General vaovao fa mitohy hatrany ny fanakorontanana andavanandrom-piainana isan-tokantrano. Zavatra efa mampalahelo efa firy taona ilay eto izany dia mbola ataon'ity malagasy ity foana fa tokony mba mezaka ilay fanjakana mba manome vahaolana fa tsy tapatapahana jiro ange salan'ny rano aina zany ka tsika ve tsy manana malagasy mba afaka manao an'izany fa tsy maintsy vazaha vazaha foana zany tedavina zay vao mandroso ilay malagasy fa tsy mba misy hoe finiavana hoe mba malagasy napetraka ao dia malagasy no mamelona an'ilay izy. Zany hoe tsy mifampatoky ange zany tena hitako tena miletika ilay orinasa zao satria afatapatapaka foana ange jiro tsy amin'izay fa miaritra fotsiny ilay olona sahalan'ny hoe manitsaka rano maloto dia hitsahana fotsiny ilay rano maloto dia rehefa mirehatra dia manao oke mitsetsa fotsiny sisany sahalan'ny hoe manaiky manimba zavatra io jiro tapaka nefa moa tsy afa manotra. Inona no azo atao? Ka raha simba ilay zavatra ianao tsy afaka hitarana ny jirama fa tsy maintsy manamboatra ianao frigidaire ohatr'izany. Fa ilay izy tsy tokony atao an'izany tapahan'izany intsony. Mampalahelo ange ilay gasy rehetra. Vahoaka izany efa sahirana amin'ilay fiainana nefa ampiana ilay jiro tapaka. Tsy hatramin'izay io foana ange no ampiasaina teto Madagasikara fa tsy misy zavatra hafa fa amiko loatra ny fialana bala ohatry izy ny tanora.
ohatrany hoe mandevitra manana rariny ihany le vahoaka malagasy. Zay zao tsy mampiasa an'le le mixeur le fera efa tsy mampiasa intsony zao zay satria efa lasa miakatra le izy moka raha mampiasa an'le zavatra zay. Matetika mihitsy le fatapahan-jiro tena matetika manimba zavatra be ao tokantrano mihitsy tahirana satria manao za zao manao poulet de serre dia tena maty lava ny tapaka lava ny jiro dia tena tsy mitombo mihitsy tsy misakafo ny poulet de serre maizina lava tena maty antoka satria izy raha ohatra hoe mbola kely iny izy mila jiro mafana dia tokony hivoaka 3 kg nefa lasa 2 kg 200 ohatran'izay satria mbola kely iny izy mila mafana tsy manatena hitambaola izany aloha mio ihany mio. Ankoatra ny olana famatsiana herinaratra mbola adogoavana hatreny tokantrano malagasy ihany koa ny resaka rano. Tsy vita nefa latsaky ny 300 ny malagasy ihany no misitraka rano fisotro madio fa mbola tapaka lava izany. Antsoana hevitra na arahina fampitahoana ireo mijoro manohitra ny tsirariny mitaky ny zony eto amintsika. Asa vonjy tavanandro hatrany no misy fa tsy misy vahaolana maritra momba izany. Raha ny fampitambavaon'ny Jirama ihany ny maraina teo, ny ato ihany koa ny famatsin-drano tamin'ny faritra maromaro no ny fatapahan'ny herinaratra tao amin'ny toby famokaran-drano teny Bemasoandro, Mandika Manana ary Amorona Kona sy Akadondratombo. Fa tsy afaka amin'ny fampiasana arona plastika i Madagasikara na dia efa nisy aza ny andian-dalàna mandrara ny fampiasana ny arona plastika ny taona 2024. Mipetraka olana ny tsy fampiaran-dalàna sy ny tsy fisian'ny famokarana anoloana ireo fitaovana ireo indrindra ny tsy fampin'ny finiavana eo amin'ny olom-pirenena tsirairay izatra tsy ampiasa izany. Mitera-doza ho an'ny tontolo iainana ary miatraika mivantana amin'ny fahasalamana nefa ny fampiasana sy ny fiparitahan'ny plastika. Isan'ireo vahaolana mila imasony rehetra ny fanodinana izany ho lasa akora azo ampiasaina indray. Fanadiady. Fahazarana ary lasa miankodo tanteraka amin'ny fampiasana arona na zavatra vita amin'ny plastika ny tokantrano malagasy. Tsy afa-niala tamin'ny fampiasana ny arona plastika ohatra isika na dia efa nisy aza ny didy fampiarana laharana fa 412 tsipika 7,9 tamin'ny 7 oktobra 2012 mandrara ny famokarana, ny fampidirana ary ny famarotana sy fampiasana ny arona plastika. Tsy afa-miala amin'ny davanandrom-piainana izany na efa fantatra izao ihany koa aza ny voka-dratsy mety ho aterany. Miteraka kansera ilay izy, surtout hoe misy zavatra mamay, fifimbinana zavatra avy any an-tsena moa izany tena ampiasana an'ilay arona plastika. Ho an'ny mpivarotra tena miasa ny arona plastika, ny mpanjifa raha teo fa zatra izany ka tsy afaka miova. Ny sase zao no tena miasa eto aminay fa vao tsisy sase dia tsisy anaovana hitan'olana andanjana na matrarana ny tomopona azy tony. Efa nisy didiny voaka mandrara ny fampiasana arona plastika latsaky ny 10 micron. Tsy nisy teo intsony izany taty aoriana hoy ny mpivarotra na ny arona vita amin'ny mangazona solo azy na njavona tsy hitan'ny mivarotra intsony. Dia nefa ny tsonsolo le izy fa ny solo ohatran'ilay teo ihany fa ny vidiny no ny sonitra. Dia hoe soloina sase mangazo nefa n'izay zao tsy mahita le sase mangazo akory fa mbola ohatran'ilay sase teo ihany fa ny solo manify kely indray ara le izy. Raha ny sitraponay zaranay ara afaka amin'io fa io ne izay mamoaka an'io e. Le tombaritra tokony ho akaty am-paosinay lasa misolo an'io fa le mpividy tsy mety hividy raha tsisy sase. Azo atao tsara ny mialina amin'ny fampiasana amin'ny arona plastika raha misy ny finiavana avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiaran-dalàna. Mitakiasa avy amin'ireo tsy miankina ihany koa izany amin'ny famokarana ireo akora mety hasolo azy. Tsy afa-miala ihany koa ny olom-pirenena. Raha tena mandray ny andraiky ny feno ny mpitondra fanjakana rehefa tena hoe rarana ny fanafarana sy ny famokarana dia efa mazava ho azy fa tsisy ho ampiasaintsika vahoaka eo. Faharoa manarak'izay ireo orinasa tsy miankina ihany koa dia tena entanina ary tena kahirezina indrindra amokatra alternatif hoy ny fitenenana amin'ny teny vahiny, izany hoe solon'ilay sachet plastika ampiasaintsika izany. Angatahany ianareo mba hamokatra solony amin'ny alalan'ny ohatra hoe sachet plastika vita avy amin'ny mangazo ohatra na arona vita avy amin'ny lamba na zavatra hafa ihany koa. Ary ny fahatelo farany antsika olom-pirenena rehetrarehetra mpampiasa fonosana sy arona plastika mihitsy ny tena mila tonga saina ihany koa fa rehefa antsika koa tsy vonina iova dia tsy vitantsika mampirisika an'ireo mpamokatra hamokatra n'ilay arona manaja tontolo iainana kokoa. Polo isan-jato ny fako miparitaka eto amintsika dia saika plastika avokoa.
ankoatra ny vokatra tsy aterany amin'ny tontolo iainana ka metraka amin'ny fiovan'ny toetrandro mitera-doza ho an'ny fahasalamana ihany koa ny plastika no ireo singa ao aminy izay tsy hita maso kanefa mety ho tafiditra amin'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny rivotra ny rano na ihany koa ny sakafo azo atao tsara ny manodina amin'ny plastika ho akora hafa azo ampiasaina indray ohatra fotsiny zao tonga dia hiverina angamantsika raha hoe tamin'ny tontolo taloha raha ny sachet plastika zao ohatra dia tiana hoe miverina amin'ny tontolo taloha hoe avadika baolina plastika indray izy aloha ao koa nefa reny karazana boaty ampiasaintsika ireny reny plastika ireny ezahana avadika zavatra vaovao mety ohatra hoe fampiasantsika ao an-tokantrano mety ohatra hoe tonga dia hoe anapirimana misy ao amin'izao tena entana mihitsy le ohatra hoe rehefa mividy siramamy tsy ampiasa sachet fa mety ohatra hoe boaty na boaty plastika ohatra ka iny misy ao dia iny ezahana ampiasaina foana mba tsy ho simbasimba fotsiny na avadika ohatra hoe pont ambony-kazo misy koa nefa mamadika an'izy transformation mécanique mihitsy koa eto amintsika amin'ny alalany ohatra hoe fanaovana ireny autobloquant vita amin'ny plastika misy koa ny latabatra vita amin'ny plastika maritra zato hatramin'ny 100 taona ny arina plastika voalevona miteraka voka-dratsy amin'ny tontolo iainana an-tanety anaty rano ary an-dranomasina izany satria ahitana fiakarana 400 taona ny famokarana plastika tamin'ny taona 1970 dia nahatratra 9.7 tapitrisa taona ny plastika novokarina maneran-tany ary ny 5.7 amin'ireo dia efa fako avokoa ankalazaina isaky ny 3 jolay tahaka izao ny andro maneran-tany sy mampiasa arina plastika fotoana dehibe ahafahana mampafantatra sy manabe ny olo-pirenena ampiaina arak'izay azo atao ny fampiasana plastika indrindra moa tsy ampiasaina izany intsony mihitsy maresaka iraisam-pirenena namoizana ain'olona 90 tao avaratry Inde nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe Inde ny talatalasa teo aterana mafy vokatry ny tafio-drivotra mahery vaika niseo tampoka tany an-toerana no nampirongatra ireo mpivavaka ivoaka ny toeram-pivavahana tao anatin'ny fotoana ny toriteny akany tarika fifanitsahan-kitro teny an-dalambe izany ary izao hanafatesan'olona 100 izao fanampanazavana olona 90 farafakely no maty nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe Inde tao amin'ny tanàna avaratry ny Hatras tao Inde ny talata teo nisy tafio-drivotra mahery vaika nanahitra mpivavaka nandritra ny toriteny-pivavahana Inde tany amin'ny faritra avaratry ny Indien tokony ho 10 kilometatra miala ny New Delhi ka nampio mafy azy ireo niroatra nivoaka ny toeram-pivavahana mpino rehetra vokatra izany ka niteraka fifanosehana mafy tsy afaka nialana teny an-dalambe vokany amanjatony ny olona voatorotosy vohitsakitsaka ary ny sasany latsaka tao anaty tatatra moron-dalana manoloana izao voina mampahonena izao nanambara ny Prime Ministre Narendra Modi fa anome onitra ho faingo $400 ho an'ny avamana manjo ary tsy nitaza-posy ny tompona andraiki-panjakana fa nanome baiko ny ao an-toerana anokatra fanadihadiana manoloana izao voina mampaharontsana izao tapitra indrindray ary ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana firenao niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao manome fotoanana ho amiram-pitro indray filma